Tale teo aloha tao amin'ny jirama misa 6 no niakatra teny anivon'ny pakina ny pôle anti-corruption androany. Raharaha kolikoly sy fahazoana tombontsoa mihoapapana toy ilay prime natampokarama manodidina ny 2 miliara ariary no nanadihadiana azy ireo. Marihana fa olona 3 no nahiditra ponjavonjomaika tamin'io raharaha io ny Novambra 2024 sy 2025 raha toa ka 3 hafa namoahana didy fampikarohana dia ny tare jeneraly teo aloha Rola, Andriamatoa Isany, Vonjy Andriamanga sy Rivo Radanielina ary ny tale kabinetra Ramatoa Onjarasammanana. Samy mbola tsy hita popoka moa hatramin'izao izy 3 ireto. Nazoto nakany amin'ny firenena Arabo ny filoha Andry Rajoelina tato ato. Ny volana Febroary nakany Dubai ary nanao serasera maro nany hoe fa manga ny fiara-miasa amin'ireo. Ny alohan'ny fianianany dia efa nitarika delegaciona tany Dubai niatrika ny COP28 fivoriam-be iraisam-pirenena mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro. Tsy niandry ela fa voaray volana mahery kely taorianan'io dia niverina tany Dubai indray niatrika ilay fivoriana World Government Summit. Vao tamin'ity volana Mey ity dia niazo any Abu Dhabi indray. Betsaka ny zavatra noresahana nanehoana fa tena manga ny lanitra eo amin'ny firenena rotota sy ny Arabo. Isan'ny nisongadina ny hoe ny Emirat Arabo Uni no amatsy arabola ny ozinina fanadiovana volamena na ny raffinerie d'or ho an'ny Madagasikara. Tsara ho marihana fa makany amin'ny Arabo indrindra fa any Dubai no tena iondranany volamena veto Madagasikara. Tsy tonga ho azy ny fihetsiky ny fanjakana malagasy indrindra fa raha i Andry Rajoelina manokana. Raha araisina amin'ny firesaky ny filoha tao amin'ny gazety boky frantsay Paris Match ny herinandro lasa teo dia naneho ny tsy fahafampony amin'ny la France izy, na somary nilaza ihany aza hoe tsara ny fifandraisana. Rehefa tena alalinina nefa karazany mariky ny fifandraisana tsy de milamina eo aminy sy ny frantsay ny sary mitranga tato ato, ka rehefa tsy metimety angamba ny any andrefana dia miatsinanana manatsara fifandraisana amin'ny Arabo indray. Raha ny lava nitsikera mikasika ny fisiana tsotra sy kolikoly any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Anisan'ny antony mahatonga ny trafika amin'ny endriny maro mandeha, fa eo ihany koa ny fanararaotana samihafa toy ny fitakiam-bola tsy ara-drariny, ny fahaverezana na fanokafana entan'olona izay mety ho avy amin'ny tsirambina na firaisana tsokombakomba. Ny sabotsy teo nidina ifotony teny an-toerana ny contrôleur général de la police Rakotoary Manana Harlala taorian'ireo fitarainana hita tamin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny trangana tsy fanarahan-dalàna dia nampatsiahan'ireo polisy miasa ao amin'ity sampana raha ity ny ministry ny filaminam-bahoaka nilaza fa isy fepetra ho raisina amin'ireo izay minimy OPEF ary anaovana fanadihadiana manokana mihitsy aza izay tratra manao izany. Naneho ihany koa izy fa handray andraikitra manokana momba ireo polisy tsy mahafa-po na ratsy fitondran-tena ny ministera tompon'andraikitra. Nolazaina aza moa fa tsy isy famindrapo an'ireo izay tratra ary ampiarina ny sazy enjana araka ny fanazavan'ny minisitra hatrany. Zany eritreretra zany ny mpianatra indrindra mpianatra meditsina izay nitarika ny tolona hoe mbola frantsay tsy miafaka mbola manjana tany antsika fa tsy afa-bela mihitsy tsika. Tsy nitolona tamin'ny telomen'ny folomey 2017 ihany no mbola tsy vita hoy ny antoko politika fanare fa ny hatramin'ny taona 1997 mihitsy izay nanomboka nahazana tany frantsay any Madagasikara. Manatera fa mahazo ny maro mission matsy a dia afaka manao motion de censure na motion de empêchement. Efa fantatrao ny Rajoelina izany zavatra samy maninona tsika fa ny tompo fanare dia tsy mankasitraka ny fifidianana sy mbola maloto ny tompon-tany. Nanomboka tamin'izany no efa frantsay no nitantana ny Madagasikara hoy ny filohan'ny antoko. Ankehitriny mbola frantsay ihany hoy izy no filoham-pirenena malagasy. Mitohy ny tolona noho izany hoy ity antoko ity ary tsy mijanona raha tsy afaka tanteraka ny endrim-panjanahana rehetra misy eto Madagasikara. Izay olona tokony hanao empêchement azy tsy manao ny RD fa fomba hoana ny sorano azy eo ny ACC no ampelantanany. Izany rehetrarehetra izany tokony reo zao tokony esorony reo ACC sy ateny mira sy ny alina rehetrarehetra reo raha tsy mbola eo foana izy.